Fokontany efatra ao anatin'ny boriboritany voalohany isan'ny lasibatra mafy tao anatin'ny fandalovan'ny rivodoza sy ny rotsakorana maro farany teo no nahazo fanampiana avy amin'ny HVM androany. Angadana anana sy vinahitana ireo fanampiana ireo moa ny HVM Antsiranana. Miisa eo amin'ny 5,000 mahery eo ireo trabona avy amin'ny fokontany andotam-penaka voalohany, faharoa ary fahatelo. Tokantrano 2,700 ny avy amin'ny andotam-penaka voalohany, 3,700 tokantrano avy amin'ny andotam-penaka faharoa ary 7,700 kosa ny avy amin'ny fokontany andotam-penaka fahatelo. Mitotaly 7,50 ny trano rava sy dibo-drano avy amin'ireo fokontany telo ireo. Olana iraisan'izy ireo moa ny fiakaran'ny rano hatrany anaty trano noho ny fatsetsena ny lakan-drano. Ny fisian'ny rano moa dia miteraka fofona mahery sy mitarika aretina maro ho an'ny ireo trabona. Moa zany zao dia raha malaly angamba tsy zoina amintsika intsony fa dia dibo-drano tanteraka ny faritra andotam-penaka dia andotam-penaka 1-2-3 zany. Trabona zany zao dia nakarina amin'ny trano lay, zany hoe misy aty ambadiky ny fokontany tsy akaiky ny fokontany andotam-penaka 2 misy ary andrano ambo akaiky ny terrain maki dia misy ihany koa amin'ny EPP andotam-penaka 1 andotam-penaka EMP andotam-penaka 2 misy trabona daholo. Ho firaisan-kina amin'ireo trabona ireo dia nanolotra fanampiana ra-tsakafo ny antoko HVM ka ny HVM Antsiranana no vinahitana ny enti-manana rabola ny fidianana ny fanampiana. Ampahany azo tamin'ny hetsika fitadiavam-bola ny tanterana ny asabotsy 24 febroary teo teny amin'ny Carlton Ampefiloha no nafahana nanao izao. Nanao fanentanana ireo mponina mipetraka amin'ny faritra Iva hamonjy toerana avy moa ny coach régional ny HVM Madiana mba hialana amin'ny mety sy ny loza satria mbola itoy ny rotsakorana. Toromarika voalohany dia hoe miala amin'ny faritra dibo-drano aloha ny vahoaka. Asorona amin'ireny toerana efa dipoky ny rano ireny. Marina fa misy entana ao anatin'izy ireny, marina fa matahotra ny mponina hoe ho raisin'olona ny entana fa amin'izao fotoana izao ny fahendrena dia manatona an'ireny toerana voatokana. Natokana ny fanjakana andraisana an'ireo trabona rehetrarehetra. Efa misy lamina mipetraka amin'ireny na fizarana ny fanomezana zany na amin'ny fiarovana amin'ny aretina isan-karazany. Vary zato kitapo, siramamy 10 kitapo ary savony 30 baoritra moa no natolotra ho an'ireo fokontany telo ireo. Nazo ny anjarany ihany koa ny teto anivony fokontany natetezana voany voalohany izay ahitana trabona miisa 7,70 izany hoe tokantrano 5,300. Vary zato kitapo, siramamy zato kitapo ary savony 30 baoritra ihany koa no nizaraina teto.